misy anay raha ho any Antsirabe de mandaloveo aminay fisaipony nany fatrapitinamana tsy mba manavaky izany fa tongava fampiavana. Arak'izany hira entsika manako akaretokantrano an'izany dia ho any Ambomandrosy tsika hitafa manokana ny ben'ny tanàna iresadresaka mahakasika an'ity commune Ambomandroso ity. Manazava ny ben'ny tanàna. Randria Malala Heritsina, ben'ny tanàna eto amin'ny commune Ambomandroso. Ben'ny tanàna vaovao voalany teo. Zanaka avy eto Ambomandroso ihany tenako a. Hitondra fampandrosoana indray eto amin'ity commune Ambomandroso ity. Ambomandroso dia miala 220 kilometra miarana Antananarivo. 320 ny fokontany mandrafitra izany commune Ambomandroso izany a. Eo amin'ny 220 kilometra miala eto amin'ny renivohitry ny commune no misy ny fokontany farany lavitra indrindra. Ny akaiky indrindra moa dia ny eto an-tampon-tanàna miala eto amin'ny 2 kilometra dia misy fokontany ihany koa. Raha ny anarana angamba dia vao mahena izany Ambomandroso izany dia hitantsika hoe tanàna andalovan'ny RN7. Ary raha vao mandalo amin'ity RN7 ity dia vao mahita ny Ambomandroso dia eto ilay Ambomandroso. Raha mahitsika dia tanàna be trano avo dia avo eto malaza mihitsy eto. Raha ho anay mpitondra vaovao eto amin'ny commune Ambomandroso dia mametraka tanjona mihitsy izany ny hoe ametraka an'izay anaran'izay mba tena Ambomandroso tokoa satria ny teto aminay dia mbola eo an-dalam-panarimana be ny resaka foto-drafitrasa mbola anisan'ny tanjonay nametraka zavatra maro mba ho hitan'ny vahoaka izany ao anatin'izany 5 taona izany hoe nisy ny zavatra vitan'ilay ben'ny tanàna vaovao tanora moa ny tena teto amin'ity commune ity. Ny tena ihany koa moa zanaky ny commune raha teo ary izay ny tena andraisana andraikitra hoe aleo mba andray andraikitra ho an'ny tanindrazana mba hametraka tantara tsara ho an'ireo taranaka. Raha Ambomandroso angamba ny resahana dia anisan'ny tanàna malaza be mpandraharaha eto aminay. Anisan'ny ny ankamaroan'ny mponina eto dia mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana daholo. Eto aminay ihany koa moa dia maro mpandraharaha miresaka amin'ny fanangonam-bokatra toy ny collecteur. Angamba raha iteny any eto amin'ny ville angamba dia manodidina ny 40% eto aminay angamba mivelona amin'ny resaka collecteur sy transport daholo. Ny tatsamo anatin'izay ny tena mampiavaka an'izany hoe Ambomandroso izany. Raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray dia teo aloha kely teo dia tena nanjaka mihitsy ny vakitrano taty amin'ny commune Ambomandroso. Raha isan'andro taloha dia misy foana ny very toy ny moto, ny alabotry, misy mihitsy ary ny fanafiana mitaky-dina taty. Angamba tao anatin'ny efa bolana izay no nandray andraikitra ny tety anivon'ny commune sy ny teny anivon'ny gendarmerie dia mba nisy fianahany kely izay tatoato nefa amin'izao mitady hiverina indray ilay izy ary izay no mahatonga anay satria hoe amin'ny mahaben'ny tanàna vaovao dia tia hametraka an'izany hoe fandriam-pahalemana satria mikaikaiky mihitsy ny vahoaka any ambanivohitra angamba vao tsy ela angamba izay resaka latrombotra taty aminay taty na faty olona mihitsy taty amin'ny faritra misy anay taty. Io zany aty ambanivohitra raha malala fa tena manjaka ny tsy fandriam-pahalemana nefa na zany zany tena vonona koa izay tia anivon'ny commune zany tena mba hamarina ny ataita amin'ny vahoaka hitady izay vahaolana mahasoa ahafahana mba mametraka an'izany resaka hoe tsy fandriam-pahalemana zany aty hoe mba ahita ny tenako moa mahaben'ny tanàna izay dia mifandray amin'ireo président am-pokotany ireo ary efa mampita paikady amin'ireo président ireo hoe raha misy ny mpisangan-javatra misy aty amin'ny fokotany dia aiza misalasala miantso eny fa na 12 alina mba ahafahantsika manaitra an'ireo tompona andraikitra toy ny gendarmerie. Misy moa nefa fidinana ifotony ataon'ny gendarmerie sy ny avy aty amin'ny commune mitety fokotany mampianatra ireo vahoaka izany amin'ny resaka fandraisana andraikitra hoe inona avy ny paikady satria io tsy ho vitany avy aty amin'ny commune rery tsy ho vitany mpitandro filaminana rery fa mifametanana daholo izany rehetrarehetra mba ahafahana miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ambomandroso dia tena anisany miaina ao anatin'ny resaka tsy faharatsin-dalana izany aloha. Angamba raha nahitsika vao tsy ela tato Atsinanana tato misy lavaka na zakatrano mihitsy tamin'izany fa mbola tsy ben'ny tanàna moa ny tena dia efa nandray andraikitra tamin'ny resaka fanamboaran-dalana dia vitanay ny lalana mena Atsinanana tato nefa amin'izao izy zany dia efa miverina indray ny faharatsian'ny lalana amin'izao. Nametraka paikady ny tetenevon'ny commune indrindra fa ny tenako dia hoe mba hanana an'izany commune izany benina mahaleo tena ho an'ny commune mihitsy ahafahanay zany manamboatra ireo lalana ny anivon'ny fokotany tsirairay
satria raha ionona amin'ny fitaovan-dehibe ireny zay mety vitanay zany amin'ity taona ity fa ny amin'ny herintaona tsy vita nefa ny lalana isan-taona dia misy foana fahasimbana raha mahalala koa moa aty aminay fampiasana an'ireny sarety reny ny fiaran'ny tatsaha aty aminay nefa tsy azonay hoe andao atao an'izao na andao atao an'izay fa izay no nomezaka mijery vahaolana ka izay resaka hoe fitaovan'izay zany ny anay aty anivon'ny commune ary ngamba hanomboka amin'ity taona ity zay ezaka mba hananany commune fitaovan'izay dia efa ho alefako ka. Monsieur le maire, rehefa anatina fampielezan-kevitra dia maro be ny zavatra resahana sy mivinana petraka. Raha toka sandaitsika amin'ny isan-jato manahoantsika izao anatin'izao fetim-potoana voalohany efa nidirana ny asa izay. Ia, ny tenako mora hoe teto Ambohimandroso ngamba dia lany vahoaka tamin'ny pourcentage ambony 9.5% isan-jato. Midika izany fa vonona ho any amin'ny fanovana ny vahoaka eto amin'ny commune Ambohimandroso hoe mila olona vonona hanova tantara, olona handray andraikitra, olona afaka hitondra ny entaentan'ireo vahoaka ireo koa ny amin'ny resaka fampandrosoana. Ho anay aty ngamba aloha maro ny fampanantenana izay napetrako teny anivon'ireny fampielezan-kevitra ireny. Raha ny eto aminay manokana ro volana ngamba izay no nandraisako ny fahefana mahita ngamba tsika fa efa misy be dia be ny fanovana ny eto tsy hoe mandray andraikitra eto amin'ny commune Ambohimandroso. Izay tsy hipetrapetraka satria 5 taona ny fotoana nomeny vahoaka anay eto ary io 5 taona io dia fahefana indramina avy amin'ny vahoaka tapitra ny 5 taona dia ny vahoaka ngamba no mitsara hoe aizitsika tamin'ny nandraisako ny fahefana tapitra ny 5 taona aizitsika izao mitanisa amin'ny vahoaka inona daholo ny zavatra vita tao anatin'izay ary izay ny anay mihitsy hoe ity mantsy fahefana indramina izy ity toerana indramina ihany koa ny tianay nefa mba ho ely eto amin'ity toerana ity mba ho akasitrana ny vahoaka ninona izay ny asa vitana ihany mamaritra an'izay. Tamina fidiana latsaka be ny tanàna dia misy ireo olona tsy mitovy firan-kevitra aminao ankehitriny ianao lany be ny tanàna manokatra varavarana amin'ny fiara-miasa amin'ireny olona tsy mitovy firan-kevitra amin'ireny ve ny be ny tanàna na Ambohimandroso? Ny anahy efa teneniko amin'ny vahoakombenombeny tapitra ny politika ny fampielezan-kevitra fa miroso makany amin'ny politika fampandrosoana amin'izay amintsika eto ary izay mihitsy ny tsoko an'ireo mpifanarana indrindra satria samy manana ny azy moa tany anivon'ilay fampielezan-kevitra eny dia samy midokadoka ny azy eny dia rehefa tsy lany moa dia misy ny malahelo kely eny nefa za manentana an'ireny olon'ireny hoe andao atambatra ny hery mba hikatsaka ilay fampandrosoan'ilay tanàna ary za mihitsy dia manomboka eto ny vahoaka iray Ambohimandroso fa na nifidy anana tsy mifidy dia iray miaraka amiko ny fampandrosoana fa matoa mety misy olona tsy vonona iaraka amiko dia iny mety hafa mihitsy indray ngamba fa ny commune Ambohimandroso dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra mihitsy mivaravarana raha resaka fampandrosoana izay koa olona anatanteraka izany kisaratria ve dia izay indray malainday finosana fa na iza dia afaka mifamietanana amin'ilay fampandrosoana commune. Araka ny teneniko teo moa dia hoe ndeha atambatra ny hery ho an'ny fampandrosoana. Raha iteny kely somary teny kely atsipoka atsika vahoaka an'Ambohimandroso dia raha mandeha zao zay ary zay miezaka mampianatra an'ilay vahoaka manara-dalàna. Itsika tsy afaka ny androtsy misy raha tsy misy ny hoe manara-dalàna tsika rehetrarehetra fa raha hoe samy hainao izay tiany atao eto amin'ny commune dia tsy afaka ny androtsy misy tsika fa rehefa misy ny lalàna dia natao hifehezana ny rehetrarehetra eny ary natao arahana ny rehetrarehetra ihany koa. Tia hitodika kely amintsika mpanao politika namana ny tenako efa tapitra ho any politika ny fampielezan-kevitra. Za aloha ny lany vahoaka mipetraka eto amin'ny toerana dia tsika mba hiaraka sitraka dia rehefa tonga indray ny 5 taona dia afaka miverina milatsaka indray izay tia hilatsaka fa aoka ary mba hajanona ilay resaka fanakorontanana saim-bahoaka aoka ihany koa mba hajanona ilay alahelo-tseza kely tsy mitondra antsika makaizy izany fa ny hery mitambatra no ahafahantsika manatanteraka fampandrosoana dia raha mbola misy ny manana alahelo any amin'ilay resaka toerana dia aoka mba tsy ho hisy intsony izany eto amin'ny commune Ambohimandroso andeha ho atambatra ny hery izy azalany amba manakorotana ianao fa tsy mitondra anao makaizy izany. Ambohimandroso aneno tanàna misy anay raha ho any antsika